farany foko a ary ny hirako ny iderako azy. Alleluia. Dia aza ino ravana farapitso amin'ny 7 alina, raha pitso sabotsy amin'ny 7 alina, natanterantsika ny alom-bavaka fiderana rano ray fotsiny a, etika hideran'Andriamanitra taoriana niny esika Gilgala 7 andro zay tsika iny, maro tamitsika no rehefa soavana rehefa alom-bavaka. Ary isorana tonga daholo ny veronareo a, etsika tsika Andriamanitra ny Andriamanitra n'Andriamanitra raha pitso. Mbola misy amintsika mbola nefa telepanahy tsapanao misy hoe nandray soavana ianao taoriana etsika zay Andriamanitra tao anatin'izao ambao sigala dia afaka fiderana fotsiny a. Dia ateratsika zany voantsika n'Andriamanitra hoe raha nangataka zay Andriamanitra ianao ary dia nomenao ny mpanambavaka ny fitahina nosokafanao lalana tonga fehezam-boninkazo. Ilaina Andriamanitra antsika dia tsika midera fotsiny itonga fakasitrahana dia fiderana eo anatreny kapitso alina re amin'ny sina manokanika fiderana rano ray fakasitrahana hoe hitanao zany hoe fiderana ataontsika anatin'ny zay maharesy miaraka maimbary dia maireza tsika zany fitaovitsika raha pitso dia miomatika dia raha pitso zany alom-bavaka izy miavaka fotsiny tsika d'Andriamanitra. Tafahoana soamantsara eto indray tsika dia lana tsiny aminareo fa somary ratsiratsy ny connexion. Zay ny voalohanteny satria mahita eto zao somary tapatapaka ny fahelonareo ny fandaharana dia lana tsiny fa dia ataona moa fa dia zao zao ny connexion misy indray aty aminay dia matoky tsika fa eny ampandehanany eny hietsara hatrany io connexion antsika io. Dia miala tsiny dia matoky anefa fa ampaherantsika ampaheranareo ny fiarahantsika amin'ny androany ity etsika mbavaka moa zany connexion zany fa dia misy zavatra ngezangeza ao ataontsika dia somary misy foana ny fikorontanana kely fa tsy manino zany fa etsika mbavaka ny connexion antsika izay vonanomboka androany izy io ny isan'io olana io dia tsy hay hoe dia naninona indray mety ny ratsy dia anatsiny dia anatsiny matoky tsy afa iesary milohan'ny zavatra rehetra aloha mirabantsika rehetra zay tratrantso eto androany dia misaotra nareo fa na dia tapatapaka eto na tsy tapatapaka dia ndreo nareo eo dia isaorana nareo izany zavatra izay irahantsika eto izany. Hiaraka tsika eo amin'ny adiny iray sasany eo raha misy amintsika androany vao tonga eto dia arabaina manokana ianao. Alleluia. Rehefa manomboka hitanareo hoe me tsara dia somary mitehinkirana nareo efa manomboka me tsara izy zany dia amin'izay tsika manomboka mbola tsy tiako hanomboka tsara mantsika aloha somary tsy tapatapaka loatra ilay teny dia izay tsika vao manomboka io zao anabavy iama efa miteny fa manomboka me tsara dia tsy dia mbola hanomboka mihitsy aloha tsika hivavaka ao amin'ny fanombohana anabavintsika erika rehefa eo fa tsy hanomboka aloha tsika raha tsy tsaratsara ny connexion antsika tsy dia tapaka loatra. Iny atsefatsefany eny miarabany anabavy anitra nirina anabavy erika ny hitako niditra voalohany teo dia ny hitako eto zao anabavy anitra nirina Zina Teoda, Monisy Razaviko Malala, Rodine Marie, Nirina Aina, Céline Coulté, Tansia Gasy, Bersava, Rahalahy Tahiry Mario satria anabavy daholo ilay teo alohan'izay Olgara Nourso, Nournomena, Mioraka, Alléluia, Mapionina, Itody Raonso, Tina, Tahin Jesosy, Marijo, Noélie Fantou, Nasonatenaina, Itody, Zina, Yama, Virginie Ando Malala, Angela Yu, Felina Rakoto, Tsik Rakoto, Alléluia, Eliane Patricia, Soameva Lala Selina,
Nicole Fanjaniana sady miteny anany rehefa manomboka metsara Marizo Rasoary Malala misy fotoana koa rabako anareo Aimé Lovely Alléluia faly mahita anareo Anitra Nirina Lucinda Maira Nayana Aura efa tsara ny feo tahiny Jesosy izay anabavy Virginie Alléluia efa fanomboka tsaratsara ary dia andao amin'izay ary tsika anombokatsika amin'izao fotoana izao dia andao ampandrotsika ny ranabavitsika Erika Raka avy eto Frantsa izy ny hivavaka ho an'izao fandarana izao. Ndao ary tainy tompo anabavy Erika. Tainy tompo paster dia tainy tompo daholotsika rehetra indray amin'izao tratra amin'izao takariva sy tabata izao. Hiara hivavaka sika hanomboana fotoana. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra anao indray izay fa mino an'izao fotoana mamy izao indray ahafahanay mihaino ny teninao, ahafahanay mifandray aminao indray Jesosy malala. Mankasitraka no fitantananao anay nandritry ny toro andro iny, nandritry ny aneman'iny ka ahafahanay indray mbola mitandrina ny andronao dia ny andro sabata izany. Dia apetraka feno am-pelantananao Jesosy ny zavatra rehetra izay ataonay eto na ny vavaka izany na ny teny Jesosy dia ny angatahanay ny fanainao masina tena hirotsaka aminay tsirairay avy ianao an'izany teninao izany. Angatahanay koa Jesosy ny fanainao masina hikasika ny fanompono izay tondra izany teny izany mba akasika ny fony tsirairay avy, akasika ny aty anatinay tsirairay avy izany teny masina mba trainao manokana. Dia angatahanay manokana koa Jesosy izao connexion izao mba hitapatapaka mba tena ahafahanay mihaino tsara ny teninao dia rakofondrahanao izany connexion izany sy ny fandaharana fa te mbola te hifandray aminao bebe kokoa izay Jesosy malala. Dia manana feno eto ianao Jesosy dia ireo olona izay mbola tsy afaka mihaino an'izao fotoana izao nefa mangetaheta Jesosy dia vangiony ny fanainao masina ataon'izy ireny mba ho tonga haingana ahafahany mihaino an'izao fotoana izao. Dia apetraka feno am-pelantananao izao fotoam-bavaka izao Jesosy malala sy ny fandahana rehetra ataonay ihany koa ny ampitso izay karakarainay dia hakinay aminao dia anao no te asilaza sy voninahitra mangizay sotra Jesosy eo. Amen. Alléluia. Sotra betsaka ny anabavy Erika tsika tao anatin'izany vavaka izany. Alléluia. Ndao ary aloha hihaino toritentsika rehefa avy eo ny toriteny notsika androany dia toriteny izay rahantsika anabavintsika Rodine avy any Koweït izy no hitondratsika ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'izay dia hihaino hira aloha tsika. Ka rehefa hihaino hira tsika dia ao anatin'ny tiritiano no handray baiboly mandraisa ihany koa stylo fa mety handrainao tenao androany. Tainy tompo anabavy Geneviève fifaliana fita Anitra Ramirson Céline Coulté. Alléluia. Izy mihitsy no teny amintsika hoe maharitatra amin'ny farany misaotra anao izao ihany izao. Alléluia. Dia fantatro ny anarana izao ihany izao zao dia venareo mbola tsy fantatro. Ramanany Olga Bertsava tainy Jesosy. Ndao ary hihaino hira tsika aorian'ity dia hitodika amin'izay amin'ny toritentsika avy hatrany dia maharetatra amin'ny farany. Raha androany vao tonga eto tsy vahiny ianao akory fa tena raisina tanandroa ianao ary adin'ilay sasany io nifampaherizantsika androany tsy tombona mihitsy mbola kivy ianao vitsy izao fandarana izao satria ifampaherizika ao anatin'izay ten'Andriamanitra. Calvaleuse androany hitako izany Calvaleuse izany dia arabaintsika izy Andrenia Suzelle tainy Jesosy. Ndao ary mihaino finaritra tsika tompo malalo.
antsika iarana fafandoratena tompo malalo mamerina fialatsiny a tena mamerina fialatsiny fa de tsy hita moa zay ho atao le connexion revana malala fa de io aloha ny efitsika eo androany a tena zay no misy aloha de lanatsiny be deabe amintsika rehetrarehetra matoka nefa fa etsara io a atsika mbavaka etsara de zay de atsika mbavaka androany alina tontolo a mba tsy voasembatsemban'io a io connexion lasa ratsy tampoka vo androany io indray a ny fotoam-bavaka tsika rapitso sy ny alim-bavaka fiderana ho ataotsika rapitso satria tadidio fa mifamezam-boninahitra an'Andriamanitra zany nge rehefa naka zavatra tena tsy tiany devoly zany zany Andriamanitra misandatra eo amin'ny fiainan'ny olona ray zany ka tena tsy tiany tsy tatiny devoly rehafany de tsika mbavaka tsika eo amin'ny groupe mpitondram-bavaka ataotsika antom-bavaka mihitsy ny connexion antsika indray raha mity an'io ty sy rapitso mba tsy ho sembanandrahona fa tena etsika mbavaka fa nisy moa tsy izay rery ny tratran'io de eto tanàna eto amin'ny tanàna misy anay mihitsy de atao ahoana moa fa de Jesosy manana ny hevitra amin'io alleloia de zay no era fa miafy kely alohantsika androany io etsika mbavaka anatin'izao fotoam-bavaka zao zay ao anatin'izao fotoana zao mitondra-bavaka tsika rehetra ny tokantrano rehefa mitera zany de tsy tapatapaka fa rehefa ira vao tapatapaka de tsy maninona zany fa de samy mihaino tsara fotsiny tsika lehibe koa ny Andriamanitra tsy faly ny devoly fa Andriamanitra tompony teny farany amin'io fa kalma fotsiny tsika ary mahereza daholo andao tsika ny tenin'Andriamanitra aleva baiboly miaraka amin'ny anabavitsika rodinina vaneko hoe tsika androany izy nitondra tsika ny tenin'Andriamanitra ny tompo ary anabavy rodinina anao ny fitenenana mbola faly miarahaba antsika rehetra ny tenako
Ary manona fiadanany tompo anapaka ao am-pontsika tsirairay avy isan'ny tokantrano izao fotoana izao. Dia resiko fahasoavana lehibe ho ahy ry Havamalala izara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika androany izao. Dia resiny baibolina ao dia izay hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo 3:1 raisintsika amin'ny andininy voalohany, faranantsika amin'ny andininy fahavalo. Salamo 3:1 raisintsika amin'ny andininy voalohany, dia faranantsika amin'ny andininy fahavalo. Dia raha niarana hita hivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry fiderana an'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindram-pony. Nataony Davida misaorana Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra ratiko misaorana anymasina. Misaorana Jehovah ry fanahiko, ary aza misy hodinina ny fitahian-dreka izay mamela ny heloka rehetra, izay manasitry arina rehetra, izay maniainao na miandavaka, izay manarina famaram-po sy fiantrana anao, izay mahavoky soa ny vavanao ny fahatanorana mody indray toy ny any-olomahery. Jehovah manao fahamarina sy fitsarany amin'izay rehetra ampahoriany. Efa nahampafantatra any Misesy ny lalan-kalehany izy, ny zanak'Israely nampafantara ny asany. Mamindra fo sy mihiatra Jehovah, mahapo sady be famindram-po. Halleluia, amen. Ino ny sitran'Andriamanitra izay tonga amintsika androany ry Havamalala. Eto moa ry Havamalala, manambara antsika ny sitrapon'Andriamanitra. Mety be mbo misaoran'Andriamanitra ve isika isan'andro isan'andro ry Havamalala? Mbo afaka misaotra Andriamanitra ve isika ry Havamalala? Dia tena tokony hanomeny fisaorana ry Havamalala Andriamanitra. Raha mbola velonena isika amin'izao fotoana dia afaka manome fisaorana an'Andriamanitra. Mahazo tombonandro antsika isan'andro, afaka manome fisaorana an'Andriamanitra satria lehibe ny fitiavany eo amintsika ry Havamalala. Izay hitantsika amin'ny Salamo 3:1 io, misaorana Jehovah izy ry fanahiko, afaka izay rehetra ato anatiko, afaka izy misaorana ny anarany masina, satria masina ry Havamalala ilay Andriamanitra izay vavahantsika io. Ary afaka mamindra fo amintsika io Andriamanitra izay vavahantsika io. Mendrika ny fisaorana izy ry Havamalala, mendriky hoderainy izy ry Havamalala amin'ny fitiavany antsika, amin'izany famindram-po izay asehony eo amintsika. Aoka ry Havamalala, isika raha misy zavatra izay nitahian'Andriamanitra anao nandritra ty tontolo andro ty, ary nandritra ny volana izay niainantsika iny, dia ka natratra izao amin'izao ry Havamalala, mendrika homentsika fisaorana izy amin'izao fotoana izao. Raha tsy nahatsaro anao ry Havamalala ny saotan'Andriamanitra amin'izao nandritra n'iny tontolo andro iny, dia amin'izao eto amin'Andriamanitra miteny hoe misaotra anao zahay Jesosy malala, satria famindram-po no nasehonao teo aminay, ary nitahinao izay tamin'ny asa rehetra izay nataonay nandritra n'iny tontolo andro iny. Dia ome fisaorana izy amin'izao fotoana izao ry Havamalala. Ary hitantsika amin'ny andininy fahatelo, izay mamela ny heloka rehetra izy, izay manasitra ny aretina rehetra ry Havamalala. Ino ny fahotana izay nataontsika? Ino aretina izay misedra aminao izao fotoana izao? Raha misy izay zavatra tsy
ka sitrapon'Andriamanitra ento amin'Andriamanitra izy afaka mamela heko antsika ry hava-malala ary afaka manasitrana io arety izay manentegna eo aminay dia ento amin'Andriamanitra ary soro koa Andriamanitra fa afaka haneo izany fanasana anazy Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dia hitantsika amin'ny andininy fahaefatra dia milaza amintsika izy izay manafitra ny ainao foka izy tsy hidina ny andavaka foka izay manara famindram-posy fiantrananao ry hava-malala izy no manome aina antsika isan'andro isan'andro matoa isika mbola velon'aina izao ry hava-malala afaka manome aina antsika afaka mamindra fo antsika izany Andriamanitra izany. Dia eto ry hava-malala dia aoka isika ry hava-malala handeha hanome fisaorana an'Andriamanitra izany fa afaka manome aina antsika isan'andro isan'andro izy afaka mamindra fo amintsika isan'andro isan'andro izy ry hava-malala ny fisaorana an'Andriamanitra andeha isika hitera an'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra izay manambara amintsika zao ry hava-malala hitantsika amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaeniny izay manambara amintsika manome hanina mahavoky antsika izy isan'andro isan'andro izay hoan'ny vavantsika ry hava-malala izy no maneo izany antsika ry hava-malala ary izy koa ry hava-malala noho ny fahatahorantsika ry hava-malala izany ry hava-malala dia atantaka mbola mahery ry hava-malala no eo asehiny eo amintsika mba hananantsika hery hananantsika finoana eo aminazy izany tokony ataontsika ry hava-malala na ino zavatra izay misedra eo amin'ny fiainatsika mila omeny fisaorana an'Andriamanitra satria misy moa ry hava-malala ny olo rehefa mandalo ady izy ry hava-malala rehefa mandalo olona ry hava-malala dia na hisaotran'Andriamanitra no tsy adino hisaotran'Andriamanitra ary adino koa izy hideran'Andriamanitra aza adinontsika ry hava-malala nisaotran'Andriamanitra aza adinontsika ry hava-malala mideran'Andriamanitra. Atsikandroany moa ry hava-malala dia niaino tamin'igny takariva mahafinaritra niaino tamin'igny misandrata igny ry hava-malala nideran'Andriamanitra atsika tamin'igny misandrata tamin'igny androany igny amin'izao dia hentintsika amin'ny fiderana hentintsika amin'ny fisaorana izay rehetra izay nataontsika tamin'andro niany izao. Dia hitantsika ry hava-malala amin'ny andininy fahaeniny ka hatramin'ny fahafito izay manambara amintsika hoe Jehova manao fahamarina sy fitsarana izy amin'izay rehetra ampahoriany ry hava-malala na ino olana na ino problème na ino izay mantalo eo amintsika ry hava-malala izy no manana fahamarinana izy no afaka mitsara io zavatra izay misedra eo amintsika mety moa amin'izao fotoana dia mandalo amin'ilay fanaovana izany fitsarana izany mety misy ampikadrana amin'izao fotoana izao ry hava-malala dia misaoran'Andriamanitra anao mandongo alifa eo amin'Andriamanitra izy afaka mitsara anao raha tsy nao zavatra mety anao ampikadrana ao dia afaka mitsara anao izy afaka mamindra fo aminao izy afaka manala anao amin'izany fikadrana izany dia Andriamanitra mamindra fo amintsika Andriamanitra manome aina ho antsika isan'andro isan'andro ny fisaorana izy ary raha misy marary amin'izao fotoana hento amin'Andriamanitra fa afaka manasitrana antsika izy afaka manafitra antsika amin'ny zavatra rehetra izay mangeja ny tenantsika izy ry hava-malala satria ny tenin'Andriamanitra ry hava-malala izay manambara hoe makanisa ty ihany afaka izy ianareo izay miasa fatotra sy mahavita entana fa izany no hanome fitsaharana
ento amin'Andriamanitra izay enta mavisitra antsika amin'izao iainantsika izao. Ry hava-malala eto andeha isika hisaotra Andriamanitra dia mitenena anao dia misaotra anao Andriamanitra satria mbola velonena amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Andriamanitra na dia marary aza aho na misy aretigny izay misedra eo amiko na misy olana izay misedra eo amiko fa matoky ianao Jesosy io fa hanafitro ahy tokoa ianao dia isaoriko anao Andriamanitra afaka manome fo amintsika izy raha misaotra azy atsika ry hava-malala. Dia hitantsika amin'ny Tesalonianina toko hitantsika any amin'ny Tesalonianina ry hava-malala, Tesalonianina toko 5 andininy 9 izay manambara amintsika koa amin'ny alalan'ny fisaorana. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy anareo ry hava-malala. Ka hisaotra an'Andriamanitra mizatra izay teneniko na mandalo olana anao na mandalo problemy na izay Andriamanitra fa afaka manasitrana antsika izy, afaka manavotro antsika izy dia aoka antsika andeha hisaotra azy ary aoka isika raha misy izay fahotana izay vitantsika dia hentintsika amin'Andriamanitra mamindra fo amintsika izy mamela heloko antsika io Andriamanitra io mba hananantsika ilay fiainana mangizay satria Andriamanitra miteny amintsika malala mbola amin'ny Tesalonianina iny toko 5:7 izay manambara mivavahaka aza mitsahatra mivavaka antsika eo malala mitsahatra antsika eo malala mandeha manolotra ny tenantsika mandeha manome fisaorana izany Andriamanitra izany. Dia Andriamanitra io hava-malala tena tsara io hava-malala raha tena mifikitra eo amin'Andriamanitra antsika tsy miovaova ny saintsika ry hava-malala miaro ny fontsika antsika ry hava-malala dia fiadanany tanteraka ry hava-malala sy tonga amintsika ilay fiadanana ry hava-malala satria matoky azy antsika ry hava-malala matoky ilay Jehovah tompontsika isika dia fiadanana mandrakizay ry hava-malala no omen'Andriamanitra antsika. Izany ry hava-malala no izay teny izay ampitako amintsika androany amin'izao fotoana izao dia andeha isika hisaotra an'Andriamanitra ary atsika zao moa raha mpitso antsika dia handeha hideran'Andriamanitra amin'io sabata izay ho tonga amintsika zao hideran'Andriamanitra antsika raha mpitso dia samby handeha isika samby hiala izay tambona antsika isika hiala io asantsika io isika handeha hideran'Andriamanitra antsika raha mpitso ry hava-malala sabata izany dia hento amin'Andriamanitra izay enta mavesitra anao, hento amin'Andriamanitra izay problema rehetra izay eo aminao ary me fisaorana an'Andriamanitra dia ho azonao ry hava-malala izay rehetra ahatana eo aminy raha mino sy mankato azy antsika tsy misalasala antsika manaton'Andriamanitra ary tena tsy mihanahana antsika manaton'Andriamanitra dia omeny anao izay rehetra angatahinao aminazy. Dia izany ny sitrapon'Andriamanitra izay tonga amintsika dia hifaranantsika aminazy hitantsika amin'ny Salamo Salamo 3:3 iny dia hitantsika amin'ny andiny 9 mamindra fosy miatra Jehova mahari-po sady be famindram-po dia voninahitra ilay ho Andriamanitra fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy. Halleluja, amen. Halleluja, misaotra betsaka misaotra ny anabavantsika Rodina izay mitondra antsika izany ten'Andriamanitra any tamin'ity andro androany
ity. Halleloia. Mino fa rapery anao izany ten'Andriamanitra izany. Halleloia. Resaka fakasitrahana izy ity. Halleloia. Ary isorantsika n'Andriamanitra fa izany mihitsy no ataontsika rapitso. Ary connexion antsika voakitikitika io dia za teny aminao fa ao ambadika io misy zavatra isaky misy hetsika ngezangeza ho ataontsika dia zao foana ny tadidinao voakitikitika foana ny connexion antsika rehefa zatra miaraka aminay eto ianao. Izany no mahatonga antsika tsy taitra. Halleloia. Fivita foana rapitso koa misy programme anankiray izay anasako anareo sahady rehefa vita ny sabatantsika rapitso vita ny toriteny dia manasa anao sahady ihany koa mba hifanotrina. Fa rapitso misy fankalazana ny kolotsaina malagasy, andron'ny kolotsaina malagasy izay tanterahana any Canada rapitso. Dia misy olona karazan'olona maromaro misy artista malaza ao misy olona mpandala ny maha malagasy ao mananja ny kolotsaina malagasy sy ny sisa misy vondron'olona be dia be. Dia izaho anisan'ny mpanompon'Andriamanitra izay iresadresaka ao ihany koa. Tsy ho lazaina anareo moa inavy no resadresahanao fa izay no anasana anareo dia tsika mavaka na ny connexion antsika tsy ohatr' izao rapitso Izay foana tenako anao ao anatin'ny zavatra anankiray zavatra ngezangeza ho ataonao ho ataontsika dia ny devoly ny Amalekita tsy maintsy eo foana. Isaky misy dingana ho ataon'ny zanak'Israely dia ny Amalekita tsy maintsy eo foana. Fa zao fotsiny nefa mbola tsy nisy Amalekita na resy zanak'Israely zany mbola tsy nisy devoly napotika ny asan'Andriamanitra zany io tsy maintsy mety tsika tsy taitra amin'izany devoly zany efa mahazatra tsika ny zavatra ataony zany io koa efa zatra potika sy resy atao amintsika eto foana io dia mahereza isika rehetrarehetra. Dia rapitso moa mba afaka mafy rapitso ohatry antsika efa sambatra anaty fiderana be tsy misy ohatr'izany. Vita ny sabata rapitso nareo makaina kely izay manateraka ny resaka any Canada dia ianareo tondram-bavaka vitsy rehetrarehetra dia samy makamakaina sy ny sisa manomboka amin'ny 7 fotoanantsika tsy misaraka eto tsika raha tsy any amin'ny amiray maraina any rapitso fa hanolotra fehezam-boninkazo fideranan'Andriamanitra fotsiny tsika rapitso faly tena faly ravana malala faly mandray ny vidéo avy aminareo fa misy fijoroana vavolombelona tsy takatry ny sainy tena hoe misy fotoantsika miandrandra zavatra fa misy fotoana rehefa amin'Andriamanitra mahazo zavatra ohatrany tsy dia nandrandraina akory ary isorako an'Andriamanitra zany tena misy valim-bavaka tena naray valim-bavaka isika maro be tamin'iny etsika Gilgala iny dia tongavaka ianao rapitso raha ian'ny fijoroana vavolombelona fa izy fijoroana vavolombelona mety hahavariana anao rapitso dia voninahitra ho an'Andriamanitra moa ny anaovantsika zany rehetra zany tsy ho an'ny fandarantsika ho voninahitra ny fandarantsika ity fandarana ity mihitsy ny amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany rapitso. Halleloia. Salamo fahatelo amby zato. Salamo nataon'i Davidy izy ity izay mivako toy izao hoe soramanty dia fiderana an'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrapony. Halleloia. Halleloia. Sotra anabavy Halleloia. Sady miarava ny anabavy itody andony irina fifaliana fita izay mbola tsy hitako teo tsy haiko na nisy vaovao niditra tao alohany teo anabavy Linda, anabavy Saondra Razala, Antony Irina, Jonatana, Mama Valentina. Halleloia. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary asa misy atononao ny fitahiny rehetra izay namera ny helokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny anao tsy hidina andavaka izay manarina ny famindrapo sy ny fiatrananao izay mahavoky soa ny vavanao ny fahatandranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Halleloia. Hatreo aloha novakitsika hatreo novelabelarako aminao eto androany misaorany Jehovah ary fanahiko. Tsika manana zavatra anankiroa vatana dia fanahy dia misy fotoana ny vatantsika manao hetsika dia misy fotoana ny vatantsika mandainga misy fotoana ny nofontsika mandainga misy fotoana ivavatsika miteny zavatra izay tsy anatintsika akory. Mino fa misy fotoana ianao mihaona amin'olona anankiray dia ilay zavatra any am-ponao tsy ino ny teneninao an'ilay olona. Mety ianao miteny zavatra tsara be amin'ilay olona nefa ratsy ny anatinao. Mety indray anatinao misy zavatra tsara tokony
mivoaka fa ratsy ny avoakanao le vavanao le nofinao. Rehefa mamy ny olona anankiray, za rehefa misy olona mamo miaraka amiko ohatra hoe namako loatra zany, de rehefa eo miresaka na famaly de inoko tsara ny zavatra teneniny. Za koa mamo fa inoko tsara ny zavatra teneniny. Ao no mivoaka ny tena ao am-pony. Eo daholo mivoaka le tena ao am-po, de raha pitsy mody mialatsiny zay, mialatsiny aho tam'le omaly fa tena mamo, fa mialatsiny aty amiko tsisy ialanao tsiny fa voalazanao ny tena tao am-po. Ny azy eny rehefa eo am'le mamo iny ny tena enoko tsara, inona ny tena ao anatiny. Za koa mamo amin'io ary za rehefa mamy taloha za mamy be, za mahatsiaro saina foana, za tsy izany mamy de tsy naharay tena tsy mahafantatra izay ataon'ny olona zany, fa misy tady angaro na raha mipaosiko tonga de henoko foana rehefa mamo aho. Rehefa mamo iny mantsy ianao efa tsy ny vatanao tsony fa efa le Andriamanitra eto miteny tsy hampitovy an'i Davida amin'olona mamo. Fa Andriamanitra tena hoe misaora an'i Jehova ary hozy Davida misaora an'i Jehova ary fanahiko, ane tsy ny vako tsy ny tenako fa le avy any anatiko any mihitsy. Alleloia. Le avy any anaty any fanahiko. Ny fanahinao tsy mandainga izany. Ny fanahinao tsy mandainga izany. Ange mahatonga antsika hoe manana misy olona manana toetra anankiroa. Misy fotoana ianao variana be hoe tena tsy zao mihitsy le olona nyvadiako. Amin'ny voalohany mandritra ny herintaona izy tena tsy mobilina vohainy ny varavaranao na napavy. Iny sao matsara. Ingaina kely mihitsy ny akanjonao sao de voatery ny varavarana. Itsikitsikina kely. Miditra de lasa ny fotoana. Tafiditra ny tômôbila izy velominy ariny lasa izy. Iny le tena izy. Le teo tsy izy. Andriamanitra rehefa Davida rehefa teny hoe ny fanahiny mihitsy ny naseny ny terinandro misy fotoana Davida io nandainga. Ohatr'izao ny laingan'i Davida. Tratran'ny olona izy. Tratran'ny olona izy any amin'ny tanàna ny fahavalo. De hoentina eo amin'ny mpanjaka Davida. Tratran'ny olona. Tsy dia ba ilay Davida. De nataony mody nanalasa dà izy. Nasindraraka kivon-draraka ny vatany. Zay le nofo zay. Nandainga Davida. Mody nanao an'izay izy mba hahavelomany. Fa eto Davida manoloana an'Andriamanitra. Tsy tiany intsony ny vatany. Tsy tiany ny vatany ho hitan'Andriamanitra. Tsy tiany ny vatany ho hitan'Andriamanitra. Io afaka sola afaka mandainga io. Io afaka manao sarisarina io. Manana. Salama tsara ianao? Salama ka. Fa ianao tsy salama. Iny le vavanao, iny le nofinao iny teny iny. Tsika rehefa hiresaka amin'Andriamanitra dia izay tena any anatin'ny fonao, any anatinao any. Alao ny fanahinao ny iderin'Andriamanitra. Alao ny fanahinao ny hisaotra satria fanahinao io tsy mahay mandainga io. Io le tena izy mihitsy io. Ary Davida niangaro ny fanahiny mihitsy. Fanahiko, misaora an'i Jehova ary fanahiko. Misaora anazy. Fa za nge fanahiko tena nahita soa tamin'i Jehova. Eo ianao mba misaotra anazy ianao. Halleloia. Misaora an'i Jehova ary fanahiko. Razahako. Lafo ny faharoa. Raha i Davida. Mplivava. Zay takatry ny sainy. Mety tsy ampy ny fisaorana. Ianao misy fotoana mieritreritra an'izany. Zay vata riva teo ny hira. Misy hira mahafinaritra be zay. Ampianao anahy riva teo. Tonga dia latsaka ny ranomasina hivady mihaino an'ilay hira. Tsara zany hira zany. Tao anatin'ilay zavatra tsapanay ohatra hoe Andriamanitra ampy ve ny fisaorana nomenay ianao hatramin'izay. Misy fotoana tsika matory ny fanahintsika mivavaka. Misy fotoana tsika reraka tsy mahavavaka intsony, tapitra ny vavakantsika. Reraka ny lohalitsika. Ny fanahintsika mbola mivavaka eo anatrany Andriamanitra. Teto Davida niaintehan'ny fanahiny fanahy raha izany no mivaka eto. Tsy mahasotra an'Andriamanitra. Raha izany no miteny eto ry fanahiko,
tsy ampy ny zavatra teneniko an'io Andriamanitra io. Zao ny teny Davida, ry fanahiko misaoran'i Jehovah ianao. Ianao ve nieritreritra an'izany? Santatria mipirana an'ilay zavatra avy tamin'Andriamanitra. Ampy ve ny fisaoranao? Za rehefa tena mahita tena tsy ampy. Ary amin'ny maha olombelona anao ohatrany tsy ampy ny fisaorana tokony omeko an'Andriamanitra. Akory iangavy mifanahiko aho rehefa avy eo. Ao anaty sabata, anaty fiderana rapitso, iangavy mifanahiko aho ry havana. Hoe ry fanahiko tena ndao mba ianao no misaotra an'Andriamanitra. Sao dia tsy ampy raha izaho. Sao dia tsy ampy ry havana. Davida ny saina izy. Dia zao ny teneniny azy, tsy ampy raha izaho. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko. Misaorany anarany masina. Na ny sainy izay ao anatiny rehetra. Ny ety ivelany ho aho mety afaka mitaka iny. Fa ny ao anatinao. Misy fotoantsika hoe mafana ny foko. Mafana fo be amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia tsy ampoange foniny olona iny, tsy mahay mafana ianao. Ny ety ivelany tsy manapotra nin'inona. Ny ao anaty. Avy ao anaty le hafanana ao anaty, le tsy tsapaitanana no mitondranao anao hetsika be dia be ho an'Andriamanitra. Any mahatonga antsika miteny foana fa tsy mitombina mihitsy izany hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany. Fa le ao anatinao iny ranabavy. Ozy ny ao anatiny jerena fa tsy ny ivelany. Ka le tao anatinao nge nanesika anao an'iny akanjo tsy moty nanaovanao iny. Le fonao ao anatinao mitondra zavatra ety ivelany. Raha mafana fotsika. Le hafanana ao anatin'ny fotsika, le tsy azo tsapaina amin'ny tanana, le ao anatintsika mitondra an'ireo hetsika rehetrarehetra eo mivoaka. Halleloja. Ny viteny Davida ataony amin'izay ny ao anatin'ny rehetrarehetra. Ry foko aho, ry saiko, ry fanahiko, izay any anatin'ny rehetra. Izay rehetra ato anatiko, misy saorany anarany masina. Halleloja. Manangan-tanana izay araka aminay rapitso. Tsy ny ety ivelantsika ny idiran'Andriamanitra rapitso. Avy any anatintsika. Vavaka avy any anatintsika rapitso. Halleloja. Vavaka avy any anatintsika ny idirantsika an'Andriamanitra rapitso. Amen. Halleloja. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Eo moa ry fanahiko mba ataovy moa. Fa te hanao zavatra tsara be ao an'Andriamanitra. Ary izay rehetra ato anatiko, misaorany anarany masina. Misaora azy. Halleloja. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Andiny faharoa. Ary aza misy adinonina ny fitahiny rehetra. Raha tsika olombelona. Za zao nareo zao hitako eto daholo. Fa rehefa mipoitra ny anaranareo dia hitako nareo. Fa tsy ho voatery tsaroako zao hoe ianona tsy eto androany. Raha tsy rehefa tonga ny anaranareo. Rapitso vao mety dadika ary tsy teo ianao maly. Vitsivitsy ihany ny olona sendra mipoitra eto dia tonga dia hitako hoe mbola tsy teto izany androany. Mbola tsy teto izany raha tsy androany. Za ry havana mety manodino aho. Zanako efatra an'izao. Fity, finoana, fiaroty, finiaina. Izay ny anaran'ny zanakay. Fa misy fotoana ry havana sady misy zavatra ataoko. Misy le zanany kely manao gavigavy kely eo. Dia te hiantso an'ilay zokiny voatonoko daholina. Ry fity finoana, ry fity faroty. Izy efatra indray voatonoko ny anarany nefa zanako. Mbola ny fanahy ihany koa. Fanahin'i Davida mbola naseny. Nahatsiaro ny fitahiana rehetra. Betsaka amintsika. Zavatra nataon'Andriamanitra maly ary tsy tadiditsika hoe ina moa ilay. Ary za nataon'Andriamanitra ohatr'izao maly. Ary za tao anatin'ny firy taona ke. Aiza nataon'Andriamanitra adinitsika ireny. Itsika ny zavatra tena tadiditsika. Ilay zavatra bolongana be sy ilay. Fa rehefa ny fanahy. Ny fanahin'i Davida ao anatin'ny Davida no ahatsiaro. Tsy misy adinoana ny fitahian'Andriamanitra rehetra. Rehetra. Rehetrarehetra ho aho. Za aloha ilay havana tsy tadidiko daholo. Za raha tantara. Mety mandritra ny herinandro tsy hitsahatra. Mbola misy adiniko ngambany. Satria be loatra ny fitahian'Andriamanitra efa nataony teo amin'ny fiainako. Halleloja. Halleloja.
fa hoy David misaorany Jehovah ro fanahiko zay rehetra ato anatiko misaorany ranomasina dia misaorany Jehovah ro fanahiko ary aza misy adonao ny fitahiny rehetra eo moa fanahy mba ataovy lista fa tsy vitako tsony. Halleloia. Vitanao lista ve ianao? Mila ny fanahinao ianao teneno ny fanahinao fa tsy vitanao ny tantaran'ireo. Nefa Davida tean'iny teanohitra salamo fiderana an'Andriamanitra. Davida tsy teanao zavatra tapatapany fa Davida tena te hitondra zavatra tena hoe tonga lafatra ho an'Andriamanitra tsisy adilo satria salamo fiderana ty. Halleloia. Halleloia. Zany ny Davida n'Andriamanitra ry havana manana. Ary rehefa eny rehetra dia tsisy adino. Any amin'ny salamo 150 azafady amin'ny Isaia 150 misy teny ohatr' zao andiny voalohany. Miano ahy ianareo miezaka mitady fahamarinana dia izay mitady an Jehovah. Tsarovy ny vatolampy izay nakananareo sy ny aty lavaka izay niadinanareo. Any amin'ny Isaia mampatsiahy hoe tsarovy le vatolampy nakananao sy le aty lavaka niadinanareo hatramin'ny zavatra rehetra na ny fitahiana azonao na ny toerana nangalana Andriamanitra anao. I Davida tsy te hanadino fa izy rehetra tia ny isaorana an'Andriamanitra. Halleloia. Za mino fanareo na neo n'Andriamanitra ny zavatra ngezabe daholo tsika rehetra rehetra. Engavy mihitsy ny fanahinao ataova tahaka ny Davida hoe fanahy aho ary fanahiko mba tonomy fa betsaka ny tsy tsaroko. Halleloia. Aza misy adonona tsika ngery avana manadino ny fitahiana ataon'Andriamanitra ary tsika ngery avana toetratsika olombelona. Toetratsika olombelona ny ataontsika voalohany dia manadino inona tsy mahatsiaro ny vatolampy nakanantsika sy ny aty lavaka izay niadinantsika. Zany ny zavatra tonga voalohany amina. Averiko foana ty zavatra ty teneniko eto foana izy ty satria ty matetika ampitranga indrindra. Tsika rehefa nala fanadinana dia rehefa nala fanadinana tsika dia makany am-piangonana mangataka vavaka fitahiana. Fangataham-pitahiana ho an'izay analabaka feno fiangonana. Hoaiza ianao tsika andehanana hoe zaho any am-piangonana akaiky examen izy manao an'iny. Raha misy olona fantatro i olona io isa-taona izy io no miresaka amiko. Isa-taona mihitsy mety misy any hoe tahiny tompokely anatin'ny tsindraindray. Za koa moa tsy mametsiny satria tsy kosa misahirana za koa arynge mba sahirana koa fa io misy karazan'olona ohatr'izay eo amin'ny isa-taona eo izy iantso anao. Misy zavatra endrasany isa-taona, misy zavatra lany isa-taona dia isa-taona izy iantso anao amin'izay hanatabavaka amin'ny hoe épreuve rehetra anankiray karazana fanadinana izay tsy maintsy isa-taona io zavatra io. Dia misy fotoana tsy tedadity kely any vao mahita tahin'ny tompo avy aminazy dia ay tonga indray le fotoana ay tonga izay efa mazava na ny zavatra angataham-bavaka rehefa fantatra. Fa zao za tsy maninona, za tsy Andriamanitra fa ny olana amintsika isika olombelona manadino an'Andriamanitra foana. Misy lehilahy anankiray any ao am-baiboly ao Nabala ny anarany. Io lehilahy io dia mpanan-karena be. Dia mpanan-karena izy fa zao izy io saika nahantra. Saika hantrany io satria saika nitafihan'ny olona ny ondry amanosiny, mpiandro ny ondry amanosiny teny an-tsaha. Dia zao ny zavatra nitranga. Zao efa kitsika izany tena Andriamanitra any amin'ny Samuela voalohany. Any amin'ny Samuela voalohany 5:20. Misy tantara ohatr'izao vakiko aminao. Ny nampatesan'i Samuela Soramandry ary ny amin'ny Nabala sy Abikaila ary maty Samuela. Ary ny volony Israely rehetra ka nisaona azy nandevina azy tao amin'ny firenena tao aminy. Ary Davida niaingaka nidina nakany an'efitra parana ary nisy lehilahy tao Mona atao hoe ary tao Karmela ny fananany. Mpanjato be raha lehilahy. Millionnaire zany. Ndeha atao hoe milliardaire tsy maninona. Mpanjato be raha lehilahy ka nanana ondry 3,000 sy osy 1,000 ka nanety ny ondriny tao Karmela izy. Io moa tena amin'ny nanety ny ondriny. Io lehilahy io zany sady efa nanan-karena no mbola toapavokany koa satria rehefa manety ondry mantsy dia amidy le volon'ondry. Dia eritreretinao fotsiny hoe ondry 3,000.
tsy haiko ohatrinona ny vidin'ireny foroira reny am'izao hoditrondry volonondry azafady manety an'iny ka amin'ny fotoana ny olona manana ondry be deaibe de iny anisan'ny fidiram-bola ngeza be mihitsy a rehefa manety an'iny volonondry satria misy mividy iny a de reny anamboarana akanjo mafana anamboarana zavatra be deaibe de zao ny zavatra mitranga ity lehilahy ty a sady efa manan-karena izy no misy amintsika koa matsy olona manan-karena fa ao amin'ny fotoana tsy ananatsika vola ohatra fa ty lehilahy ty sady efa manan-karena izy no tao anatin'ny fotoana nananany nampiroborobo ny asa mihitsy satria vokatra mihitsy ny volonondry a azo antoka zany fa nanana lela vola ity lehilahy ty io lehilahy io zany tokony tsy anana alaolana hoe raha ohatra mba tonga eo aminy misy mangataka de tena tsisy savon tsisy nahariary io olona ary mahita anao manety ondry eo fantatra mihitsy zany ianao hoe tsisy mihitsy olona potopotompona taxi be ka hiteny ny arivany tsy manam-bola espèce ao an-tranony kiny nateriny versement ny ariva teo fa zao ny zavatra antranga de sady efa mpanjato be izy nanety ondry izy tamin'io ka nety ny ondry ny tao Karmely izy nabala no narandra lehilahy ary Abigail no narany vehivavy endry sady tsara tarehy izy fa nolakosa saro-po sy ratsy am'izay ataony io nabala io ny dikany atao hoe nabala de adala de nabala io koa saro-po be sady mora tesitra be mihitsy izy satria misy olona mora taitra mora kizitina mora tesitra saro-po tsika rehefa kristianina rehefa mandray an Jesosy de tsy mila saro-po tsony alleloia alleloia de saro-po ary isan'ny taranaka Kaleba ireny ary reny Davida tany evitra fa nabala manety ny ondriny reny Davida zany hoe misy vola migara ino zany manety ondry izy ary naniraka zatovo lahy 10 lahy Davida ka nakao aminy nanao hoe miakarany Karmely ianareo ary makanesa amin'ny nabala de miara-bahazy amin'ny anarako andiny fahiny ary zao no lazainareo aminy trarantitra ianao fiadanana aneo anao ary fiadanana ho an'ny ankonanao ary fiadanana ho am'izay ananao rehetra ary ankehitriny efa reky fa manety ondry ianao ko ny mpiandro ondrinao izay tsy teo aminay tsy nasianay ratsy ary tsy nisy verina inona tamin'ny andro rehetra ny toerana tao Karmely antonio izy atovinao fa ilaza aminao izy koa ka hita fiteo masonao fa ny fifaliana ny avinay masina ianao mba meo am'izay azo ny tananao reto mpanomponao reto sy Davida zanakao teto zany tsy hoe Davida mpanao tantereraka tsy hoe Davida andro rosy malala andro rosy nareo ny andro rosy na efa manana aza misy fokotra zany mihitsy ny andro rosy mialatsindra misy andro rosy eto fa ny andro rosy amin'ny lalana makany Antsirabe iny de zao izy na efa manana aza de mangataka foana ihany izy menaka mangataka na efa manaka reny de mangataka any tokantrano izy efa mety manana fa mangataka taranaka andro rosy zany tsy hoe Davida andro rosy na Davida mpanao tantereraka fa na Davida tia vola tsia fa teo amin'ny fotoana tena nahasarotra ny fiainan'ny Davida teo tena sarotra de sarotra ny fiainan'ny Davida satria tsy nanana ninina na sakafo aza nefa enjehany sôly tsy nahatondra ninina tsy afaka miasany tsy afaka mitady vola fa mandeha mitsoka de mba nandeha nakany am'le rahalahy izy hoe nabanana irana zany ny mpanompony de sady efa any Ambomandroso mihitsy ny andro rosy de zao Davida naniraka ny hoe sady efa nandeha amina fahalalam-pomba be mihitsy mpamiangavy re tompoko mba zao anie tarantitra ianao tena hotahinana ianao fa zao zay de tantaraina teo le mpiandrondronao renge raha tsy nisy anay tafiany Jolay fa teo aminay izy naharovany Davida ry avana ny mpiandrondro reo ondry amanosiny nabala reo de possible reo potika possible reo lasan'ny mpanafika possible nahantra izy saingy tena teo Davida niaro azy de raha Davida raha nandeha nakany de manampatsiahy hoe zahako mba nisy zavatra nataoko ohatr'izao taminao raha mba misy azonao Davida de tsy nagata hoe omeo ondry na omeo osy na omeo zany fa zao ny fomba fangatahany Davida mba omeo izay azony tananao reto mpanomponao reto mba omeo izay azony zay foy mpanjato be ve mory avana ianao ondry 3 arivo raha mba eo ve moa Davida izay nanisy soanao
na dia ataoko hoe ondry folo am'ireo olona folo antoka te mba mahazo ondry folo nge de efa faly ery nge Davida rehefa makany a Madagasikara anao na babasy hoe de mandeha makany Antsirabe de mijanona eo amin'ny tanàna Mandroso de amin'iny sisin-dalana iny misy olona mangataka ohatrany manao malotoloto zay de mangataka izy de mangataka foana de reny olona reny efa tsy hoe sahirana fa izy mihitsy nefa ozina zany reny raha ny tena marina ozina le hoe mangataka foana ianao na ohatr'izany fa zao zavatra efa izay foy zava-doza de zao ary rehefa tonga ny zatoviny Davida de niteny tamin'ny Nabala tamin'ny anaran'i Davida araka izany rehetra zany ka de mipetraka andiny fafolo fa Nabala namaly ny mpanompo Davida inona moa Davida inona moa ny zanaky Jese misy mpanompo maro ankehitriny zay milefa miala amin'ny tompony ko alaiko va ny mofoko sy ny rononoko ranoko ary ny zavatra zay efa novinoko ho an'ny mpanetodriko ka omeko zay olona tsy fantatro ny aviana akory ry havana iza moa Davida inona koa zay Davida izy Davida inona araka Davida le zanaky Jese inona zay Jese inona moa nataoko anazy inona moa nataony ahy de sakafo omeko ny mpanompo olona miasa aminay de omeko anazy olona tsy fantatro akory ava izy zany ny valiny zany ny olona atao hoe tsy matsiaro zany ny olona atao hoe manadino ry havana malala ary zany ny toetran'olombelona ary zao ny tenin'ny Davida hoe ry fanahiko aza misy adinonao fa zay rehetra nataon'Andriamanitra ampatsiahivo eto androany andaontsika isanao hiarisotra an'Andriamanitra alleloia alleloia any amin'ny misy any amin'ny Deutéronome any nge revana tena teneniko anao fa nanadino ange ny zanak'Israely rehefa tafavoaka amin'izay ny zanak'Israely ozy ianao tafavoaka ny ady any amin'ny Deutéronome atoko faharoa amby telopolo andiny fadimy amby folo any misy teny manao ohatr'izao any hoe ry niana tavo izy Jesirona ka namelany daka efa matavy ianao sady vory nofo ny vaventy be de nampoen'Andriamanitra zay nanao azy izy ary nanamahavo ny vatolampy famonjena azy io le vatolampy io le vatolampy niana tavy Jesirona ozy izy ka namely daka hita ny zanak'Israely tara zany amely daka reo angeravana tany amin'ny tanina lehana Jehovah haizany rano hoe Jehovah Andriamanitra haizany mofo hoe haizany eny olona isy melo mainka hoe misy mena rany Jehovah Andriamanitra rehefa maninona rehefa mbola mahizy de zay ny ataony fa rehefa natavy izy za ry havana tena tsy olona iny hitako ohatran'io za androany miteny anao raha-pianao ty fandarany tena ho avy ny fotoana atavy ianao ataon'Andriamanitra matavy vokitsoka ianao arak'le teny io nge ry havana ny am'le salamo faefatra amby zato hoe izay mahavokiso ny vavanao raha sahirana ianao eto ambony be misy moralako mahita anao fa raha mbola Jehovah Andriamanitra zay ny vavahako koa ny vavahanao tsy maintsy atavy ianao tsy hijanona amin'iny toeranao mety anaty olana ianao androany fa ny zanak'Israely koa tao anaty olana mety tao anaty problème ianao amin'izao fotoana zao ny zanak'Israely mbola tao anaty problème lavitra anao ianao fa zao nandeha ny fotoana nandeha ny andro tsy maintsy ny anatavy zany Jesirona zany dika zany Jesirona zany de fokom-pirenena marina ny zanak'Israely de antsoin'Andriamanitra hoe Jesirona anarana mahafinaritra be tian'Andriamanitra mihitsy ny fomba anarana fiantson'ny zanak'Israely zany Jesirona mampionina zao ohatry ny hoe ponina ny fiantsoko azy za zao rato fiantson'ny olona ana ny olona akaiky ana dado ohatra de ohatr'izany ny zanak'Israely fiantson'Andriamanitra Jesirona anarana mahafinaritra fa nampatsivin'Andriamanitra mihitsy tamin'io ny anatavy Jesirona ozy izy de namely daka niala tamin'Andriamanitra voanetiny natao niala tamin'Andriamanitra nomeny daka amin'izay Andriamanitra ry havana malala
efa matavy ianao izy sady vonovo ny vavety be dia nafoy an'Andriamanitra izay nanao anao ary manamavy ny vatolamy famonjenanao ravana malala betsaka ka betsaka ho aho betsaka ny olona hitako ny aina tao anaty fahantrana tao anaty fahasahiranana ravana malala ary hitany masoko mihitsy hoe iny fanomboka any tsara ny fiainany. Halleloia. Ary eo amin'Andriamanitra ianao tsisy me ratsy zany. Ny ratsy indrindra efa hitanao talohan'ny nandraisanao an' Jesosy zay ny atao vatsainao. Fa amin'ny fotoana manomboka andraisanao an' Jesosy manomboka eo me tsara ny fiainanao. Zay ny tadidio zay. Tsy misy hoe mandray an' Jesosy dia vao me ratsy, ny ady mety vao me mafy satria ny devoly koa tsy faly. Fa ny fanampian'Andriamanitra anao misy me mitombo ary ianao miakatra. Hitany masoko mihitsy na ny fiainana izao dia tsy zany. Fa hitany fiainana hitako mihitsy misy olona sahirana ange zany. Fa mivavaka ange zany. Sahirana fa mifadianana ange zany. Sahirana fa rehefa eo koa ny alim-bavaka dia tonga foana ange zany. Tsy rahina rona telo fa betsaka ny hitako. Fa tsy rahina rona telo fa betsaka koa ny hitako ravana malala. Nanomboka ny niakatra ny fiainany. Nanomboka dininy Andriamanitra. Za misy anabavy. Mijereto zany anabavy zany fa fantatra. Raha tsy mijereto izy androany dia mijereto izy rapitso. Anaty fahasahiranana zany anabavy zany. Tena nivavaka zany. Mbola tanaty fahatanorana raha teo. Fa rehefa avy eo nanomboka netiny natao. Variana mahita anazy any anatina fampisehoana aty andafy. Kivy Jesosy zao ve ny faran'ilay anabavy. Aiza zany taloha ravana malala rehefa mbola sahirana. Ary misy amin'ny olona be dia be manao zipo lava. Satria tsy misy anaovana afa-tsy. Zipo lava tsy dia misy mividy intsony any amin'ny fripy angambo. Dia zipo lava ny fanaovan'ny olona mpivavaka dia anaovanao. Fa aika rehefa tonga ny fotoana ahafahanao mividy pataloha rovitra eo am-bavaka hoana mantsy ny pataloha rovitra. Rehefa tonga ny fotoana ahafahanao mividy an'ilay akanjo hatreny am-potope dia narianao amin'izay ny zipo lava. Aika ny antony vavahanao tsy ny fitiavanao an'Andriamanitra aza mandainga ianao fa tsy fanananao ny vavahanao tamin'Andriamanitra. Ary zany ny zavatra mampireo an'Andriamanitra zany. Ary zany nahatonga ny Davida ny teny hoe azavela misy adinoana ary Davida ravana. Nataony olona n'izany Davida. Fa Davida tsy nampiala ny fony tamin'Andriamanitra. Tsy hoe nety amin'izay ny nataony. Nanamarifaty ny olona ary tsy nataony Davida. Davida tsy mifantoka amin'izany. Davida dia izao. Andriamanitra ny ifantohany. Nianona tafo Jesirona. Za androany te-hiteny aminao. Marina teny mampionina. Misy anabavy vitsivitsy mpiara-miazakazaka taminay taloha. Mbola hitanay mijereto izy indraindray. Eto nge ravana fa mijereto anao dia tokoa fanitsiny. Izay tsy hiteny anaranao fa ianao mahafantatra anao. Raha hitanao ty fandalana teo izy mampionina dia tsarovo ny aty lavaka nangalananao. Fa zay zao hitanao zao tsaronay mandra-pahafatinay mandra-piala amin'ny fofinainay ny aty lavaka nangalan'Andriamanitra ny fiainanay. Tadidio izay teniko izay. Samy mipetraka ty andafitsika zao fa mahavariana ny hitsana teny ambony ropilanina ny fahamasinanareo. Riavana. Mbola hoentin'Andriamanitra ny an-danitra angentsika ny programa inona izay ety andafy riavana. Inona izay ny andafy misy olona sahirana be. Nahazo skotera anankiray amin'izay. Dia niala amin'izay Jesosy. Skotera riavanao. Skotera zany ke sanatria menjery dia potika tsisy ilanan'iny. Misy amintsika mbola tsy manambady ao anaty fahamasinana. Vao nanambady izy le bady. Nareo moa tsy mihinana tsy mety amin'izany ety endre série fa tsy hanao an'izany intsony moa za série koa. Aiza le izy aroako amin'izay. Aiza Andriamanitra amin'izany ry havana. Ny olana aveo vadinao afaka misaraka aminao.
fa raha mba nitoetra teo amin'andriamanitra io andriamanitra tsy saraka aminao tsy ameanao taratafy fisoram-bady andriamanitra nahoana andriamanitra nomenao takaraha matavy ianao za tena tsofoko rano amina ran'i Jesosy na rehetrarehetra hoe ho tafita amin'ny fiainana daholo tsika rehetrarehetra tena ho avy aminao zany iny natsoka matavy ho tonga aminao ny fitahian'andriamanitra fa androany ianao mitenena hoe Jesosy ho avy ny fotoana hatavy fa za tsy ala aminao ho tsarovako avokoa hoy Davida halleloia zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehovah ny fanahiko raha misy adonanao ny fitahiany rehetra halleloia enonge avana ny zavatra nataon'andriamanitra zany ny anatry ny zoky mba enory tanora zany ny anatry ny anabavy zoky Marizio zany raha vady ampialanao amin'andriamanitra aloha mbola tsy manambady vadinao afaka misaraka aminao fa ny Jesosy vadinao ampiakatra anao tsy afaka tsy manary anao zany ary ianao tsy ataony diso anjara zany rehefa hitanao mihitsy hoe angatao amin'andriamanitra ty ve andriamanitra izy rehefa miteny andriamanitra tsy izy dia aza miditra amin'io fa nala ny fonao tsy ho tian'andriamanitra io ampianatra ny tongotra ao andaka an'andriamanitra io dia mitandrema ianao jery tsara ny zavatra rehetra ny izay mamela ny eloko ao rehetra misy Davida hoe ny eloka ny olona voavela eloka ny olona atao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy ny olona voavela eloka ianao zany aza miteny hoe sambatra satria manino ny vitobila vaovao andro any sambatra nefa ianao tsy voavela eloka tsy sambatra ianao ny olona atao hoe voavela eloka ny tonga dia misokatra aminy amin'izay ny tanan'andriamanitra halleloia hozy Davida zay namela ny eloko rehetra sy manasitrana ny aretinao rehetra voavela ny eloko bary ty mejamba ny masony aza nahiratra ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko e tao Jesosy mamindra fo aminao ka tonga dia nihiratra bary ty mejamba halleloia halleloia manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ianao tsidina ny andavaka firy ny haitsika sika nidina tany andavaka misy olona eto mihaino antsika eto tiako be mihitsy faly mihitsy mahita an'izay anabavy zay eto efa sika matin'ny aretina tsy anankiray betsaka aminareo efa sika matin'ny aretina firy ny olona sika matin'ny aretina nandalo teto zay izay manavitra ny ianao tsy hidina ny andavaka zany isaory an'andriamanitra zany hoe ianao narary mafy io ity ianao sitrana teny hoe ny fanahinao tsy anadino andre ny fanahy mba isaory le zahako le tena halleloia amin'ny anaran'i Jesosy anabavy Denis Frazé ho tonga aminao zany dia tadidio ny voadinao androany aza miala amin'andriamanitra fa ataon'andriamanitra tena halleloia atavy ianao izay manarina famindra-po sy fiantrananao sady ny ainao zany tsy lasa tany andavaka manarina famindra-po sy fiantrana raha tsy namindravan'andriamanitra fo moa tsika eto ho aiza famindram-pon'andriamanitra ke iainantsika hoe nihiratra na tamin'ny maraina dia tadidio zany ny atao hoe famindram-pon'andriamanitra rehefa misy te-antany inona ny atao hoe famindram-pon'andriamanitra dia tadidio fotsiny ianao fo tamin'ny maraina ino ny atao hoe famindram-pona ianao tonga eto io ny atao hoe famindram-pon'andriamanitra ianao io halleloia izay manarina famindram-po sy fiantrananao ny antrana anketsika izay mahavoky soa tsy mahavoky soa mahavoky soa mahavoky tsara ny vavanao misy roa kely hoe na ny fanahinao na ny fahanteranao voky soa zany sady ny vavanao voky ny fanahinao voky ny fahanteranao voky Elia efa antitra be fa mbola ny azakazaka songona ny soavaly sy kalesy ny aby izy midina avy ny atendrompohatra zany ny olona tain'andriamanitra matanjaka olona efa 90 taona fa mpitoro teny mpanompon'andriamanitra mbola matanjaka fa mpisoritoaka 50 taona dia efa 5 ambefatra izy efa miady varotra kely mihitsy ary amin'ny 9 ambefatra any mandeha voatry ny hafahafa maso tsy dia mahita ny sofina tsy dia maheno nela miraikitra zay fa ny olona tain'andriamanitra ny fahatanorany halleloia mody indray toy ny any voromahery halleloia zany ny tanan'andriamanitra tsy mendrika isaorana ve zany tsy mendrika isaorana ve zany
ahoana ny tenen'ny salamo fahaefatra amby telopolo andiny faharoa amby telopolo roa amby roapolo fa Jehovah manavitra ny fanahy mpanompony ka tsy mba misy hoelohina zay rehetra mialaka aminy. Fanahinao narovana sy fanahinao ve ny tokony hiteran'Andriamanitra. Manomboka androany rapitsika hiaraka anao fiderana. Rapitso atsika manomboka ho anareo misy aminareo aloha efa nandefa message amiko ka mba havozinareo kely mba miangavy rehefa vita ny fandarantsika rehefa vao mandefa an'le message nareo hanaraka commencement nareo rapitsy hiaraka aminay. Le commencement io le tsika le nen'ny tsika rehetrarehetra eto amin'ny ray sasany manomboka ny fotoam-bavaka fa alohan'ny reny amin'ny folo sasany tsika efa manao commencement. Efa avy nitomandry raha latojo amin'ireny. Efa voakasika ny fondriana baviaina sy ny sisa amin'ireny. Raha mba maniry an'izany ianao, tenenao dia ampidiranao Zoom, application Zoom rapitso, dia araka tsika hiara hitandrina sabata, dia ho hitanao zany. Raka izao. Fa rapitso ny fanahintsika eto manomboka maraina. Manomboka maraina tsika amin'ny 7 dia araka amin'ny rahalahy Jonathan amin'ny commencement akira. Dia ho dibiasa ny rahalatojo amin'ny famotinana ny toritena nandritra ny herinandro. Dia avy eo manomboka ny commencement aty ambadibadika aty isika amin'ny folo sasany. Amin'ny ray sasany manomboka ny fotoam-bavaka sy ny toriteny. Dia tapitra iny dia manaraka nahako indray nareo amin'ny Zoom, amin'ny Facebook, amin'ny dinidinika izay atao any Canada. Misy olona mpandala ny fomban-drazana, misy olona mpandala ny kolotsaina, misy artista maro isan-karazany, misy mba anisy mpitondra fivavahana avao ny tenako dia manasa anao hijery an'izany. Dia amin'ny 7 alina indray tsika homany amin'izay ny fanahinao. Halleluia. Hiteran'Andriamanitra tsika hiteny hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Halleluia. Ary tsy rehetra ato anaty koa misaora ny anarany masina. Mba herezy ianao, ho tahin'Andriamanitra anie ianao. Niteny ranabavy Rodine toy ny amin'ny Tesalonianina. Asiko resaka kely fehezanteny roa na telo. Ny Tesalonianina voalohany Tesalonianina voalohany toko fahafilo misy teo 5 andininy 12. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Izany sitrapon'Andriamanitra ho Kristy Jesosy ho anareo. Raha ohatra hoe tonga ny rapitso, izany hoe za mbola tsy manana fiderana ao atolotra, za tsy hanatrika. Za dia tenanao hoe manatre dia misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa zany nakasitrahana amin'ny Kristy Jesosy ianareo. Makasitraha ianao rapitso fa ho hitanao ny après an'izay. Mety tsy naraka ny 7 andro ianao fa miaraka fotsiny aminay rapitso hideran'Andriamanitra fa ambadiky ny fideran'Andriamanitra izany ravana malala ahitana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ka dia mahereza isika rehetrarehetra. Tsy haiko manao na fahinonareo anay mety tsaratsara ve sa ny ratsiratsy fa zany enohiritsika ivavakantsika aorian'ny tety fa voarainao ny teny androany misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra ato anaty ka misaora ny anarany masina. Dia indramitsika ny fanahintsika ny any anatintsika hiteran'Andriamanitra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra anao nahatreny hatramin'ny farany. Ianao antiritiri aritsika dia hivavakantsika rehefa avy eo ao aorian'ity hira ity. Indao hisaotra an'Andriamanitra tsika ao anatin'ny tirity dia menofinaritsika rehetra. Halleluia. Misaotra anao zay ray. Misaotra anao zay ray no mifitia. Halleluia. Miezikitsoka misy any fanidiana e azavana lehibe no indranabosaka karavoravo ery fony zay minerana. Inonarino navaliko anareso Jesosy efa narotsaka azavana lehibe indro fanaposaka karavoravo ery ny fony zay minerana. Halleluia.
Fidiran'Andriamanitra isika. Na dia tsy mety aza ny fitiavana Alleluia. Vidiny zanakao misaotra Andriamanitra tamin'ny rano izay madio mba misany anao. Alleluia. Inona no navalinanao? Inona navalina ianao Andriamanitra? Efa narotsaka efa noho ny zanakao le indro afa manatonanao. Alleluia. Resin'ny fitiavanao tonim-bavaka ry avany zany iry zany dia zany toroteny zany ataontsika tonim-bavaka androany andraontsika tena hiteny manao hoe inona tokoa ny mendrika ho atolotray anao Andriamanitra, inona ny mendrika Andriamanitra, inona no avaliko anao. Aza miteny anao hoe tsy mbola nisy soa nataon'Andriamanitra anao fa mbola veriko aminao ihany ny fahatongavanao eto io dia soa ngeza-be raisinao amin'Andriamanitra. Tadiny avana fa mialohan'ny hitarainanao fa tsy nahazo ninina ianao dia fantaro fa tombonandro fofinaina mahavelona io ny ambony indrindra tamin'ny zavatra nomen'Andriamanitra anao androany. Ary mpanankarena indrindra teto amin'ity tany ity tsy nisy navidina da ray minitra ray segondra manatombo amin'io nefa ianao jere nomena 420 ora vaovao indray. Misy olona mividy lafo oxygène any amin'izao fotoana izao tsy afa miaina fa jereka ianao hoe manana olana ianao fa miaina ianao. Firy ny olona lasa adala amin'izao fotoana izao fa jereka ianao hoe tazon'Andriamanitra hatramin'ny lalan-drà kely indrindra ny amin'ny lohanao na dia mampihaza ny zavatra mahazo anao. Ahoana ny tsisy orantsika an'Andriamanitra. Iandry miliara ve tsika ariavana vo hideran'Andriamanitra? Tsy ariavana. Fa Davida ariavana malala tsy niandry nininina izy. Davida ary mbola tao anaty tahotra Andriamanitra izy tsy voalazako raha izaho maha-olombelona fa indramiko ny fanahiko androany. Alleluia. Za teteny aminao androany rariny ianao ilay saotra an'Andriamanitra ary rariny tsika raha ho tonga eto rapitsoalina anatrika ny alpiderana fa mendrika loatra an'izany Andriamanitra. Za ry havana malala ianao eto ilay fito andro ny atongavanao eto
fa zany 400 taona ko nanompoka an'Andriamanitra hatongavako eto rapitso ary teteny aminao a fa kely loatra zany fotoana rapitso zany saingy izay aloha ny ananantsika fa ny ataontsika dia aorinan'io dia ny androm-piainantsika rehetra hidirantsika an'Andriamanitra. Indray amin'ny fanahinao androany dia teneno hoe misaorana ny Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra atao anatiko tsisy hakanavaka. Ny fonao hitempo an'Andriamanitra, ny sainao hisaina an'Andriamanitra, ny vavanao hidera an'Andriamanitra, amin'ny tananao hisanatra ho azy, ny tongotrao andeha hanompo azy. Halleloja. Ny masonao hibanjina azy. Tianao Jesosy, atolory azy ny tenanao. Raha tsy Andriamanitra tsy ohatr'izao ianao. Saotranao zay Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Makasitraka Jesosy. Mideranao zay ary manome voninahitra ny anaranao. Androany Jesosy dia misaotranao ny amin'ny fatateran'izao fandaran'izao. Ary fantatro Jesosy fa raha tsy ianao ny teto dia tsy ho tanteraka izao. Na ny connexion anay voakitika androany, efa misaotranao fa vita hatramin'ny faran'ny fandarana. Petraka aminao Jesosy ny connexion anay rampitso ao anatin'ny fiderana, anaty commencement, anatin'ny commencement ankira sy ny fanotinana ny toroteny sy ny commencement anay any amin'ny groupe Jesosy sy ny fiderana sy ny toroteny sy enina ny fandarana izay ho atao rampitso Jesosy na ny fiderana na ny hetsika rehetra izay ho atao. Connexion ilaina amin'izany Jesosy, ilaina ny connexion amin'izany rehetrarehetra izany. Mangataka Jesosy malalo orakofana amin'ny rahanao zany connexion anay zany amboarinao na ty ilay tanàny ty aza tsy mandeha Jesosy fa ny anay ataovy mandeha Jesosy satria tananao mahery hitazona anay eto amin'ity fandarana ity. Za misaotranao Jesosy amin'irety mpanomponao izay tonga teto androany, ny amin'ny teny izay naloaka ny vavan'ity mpanomponao izay tsy avy amiko fa avy aminao. Dia soaranay anao zany dia rakofy amin'ny rahanao mahery zany mba hamoa avy zato eny any am-poniny tsirairay avy, mba tsy ho fotoana verimaina zao fotoana lany ny eretatory zao fa hitondra aim-panahy ho an'ny tsirairay avy. Saotra Jesosy, saotra voninahitra dia atolotra eo anao. Ny devoly Satana dia afantra amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray na dia litera ray aza Jesosy ny anaranao ny angatahako an'izany ho voninahitry ny anaranao rery any. Saotra Jesosy. Halleluja. Amen. Ivavaka ny firenena bavy felina rakoto amin'izao fotoana izao. Tahiny tompo. Tahiny tompontsika rehetra miaraka hivavaka aritsika. Saotra Jesosy any amin'ny teninao toy ny mpanomponao teto, satria teny mamperitreritra sady mampahery anay ny amin'ny ahaizanay tokony saotranao amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Misaotranao kosa satria mpianatra anay tokony hanekenay ny teninao ka mpahirana ny masonay ahitany asa voninahitra Jesosy. Ratsy ny fifandraisana amin'ny anabavy felina rakoto Jesosy mba hanao ny sitraponao ary sokafo ny fonay mba andraizana ny famirapo-tondram-bary avaka sy mangataka famelan-keloka ho an'ny malagasy rehetra ray tanindrazana tsinitsinina. Mbola manantena an'izany zahay ary mino an'izany zahay raha babaka an'izany eo anatrehana fanoforotompo sy mangorana Andriamanitra tsy anasitrana saotranao zay Jesosy satria lehibe indrindra ianao ary dia apetraka aminao Jesosy ny firenenay apetraka aminao Jesosy ny hoavy ny malagasy fa anaty fahasahiranana ny malagasy zay matoky anao zay matoky izay fa tsy hanary tsy hafony hasaraka anay ianao dia voninahitra dia apetraka eo anao amin'ny taloha indrindra dia mandraka zay misaotra betsaka Jesosy raha misy tsy voalaza anay Jesosy androany dia oka ny fanahinao masina anampy zay rehetra tsy voalaza ary dia
raha tory izay dia nianjelinao mahery itoby manodidina ane tsirairay avy reto a ho voninahitry ny anaranao ane jesosy a izany rehetrarehetra izany misaotra betsaka jesosy io dia erany aja ny saotra sy ny voninahitra efa anao hatramin'izay a dia ho mandrakizay saotra raha io halleloia amen halleloia dia nialana tsiny fa mino fa mety connexion avy aty amiko na ratsy ny feoany anabavitsika fianarako teo fa tsy avy any aminy a avy aty amiko a no ny connexion ratsy a na tonga ny feoany a tapaka dia nitoizako ny vavaka dia alana tsiny amin'ny anabavy fianarakoto a dia tahin'Andriamanitra ary tsika tsy asiko resaka lava ntsony satria ny connexion antsika efa somary ratsiratsy dia manjary tsenareo koa izay teneniko fa dia zao a manome fotoananao rapitso tsy hanao fanentanana be deaibe aloha za andro any fa ny fanentanana ataoko aminao dia zao a tongava rapitso a manomboka amin'ny maraintsika eto a ny atoandro a ny alina indrindraindrindra vavaka fiterana dia ny rapitso koa ny sabata manomboka amin'ny ray ora sasany a dia andrambo mbola tsy nitandrinandro sabata zany aza manao ninina rapitso aza miasa fa tokany hidirana an'Andriamanitra ny fotoananao hoy zany hoe mbola elabe le amin'ilay sasany andefaso MP a amin'ny folo sasany tsika manomboka miaraka atao anaty Zoom atao anaty appel groupe ho an'ny ankizy rehetra dia vitanao zany hoe ohatry ny ahoana izany mikohaka eo anoloana seza fiandrianana zany voninahitra an'Andriamanitra misaotranao nahatra ny ohatran'ny farany raha mbola tsy tonga ny amin'ny raolanitra jesosy dia rapitso antsika dia efa eo aneto a dia mahereza tahiny tompo daholo a halleloia amen mampilaza antsika koa mety ho tapaka kely zany ny onjam-peo antsika rehefa avy eo a fa somary asiana fanamboarana kely ny wifi antsika dia ho tapaka kely ny akira teo androany alina miverina mandeha izy rapitso maraina tsika hanatsarana ny fitaovana ahafahantsika mandateraka ny sabata ramopitso tahina Andriamanitra tolay ary